Nanolotra takelaka azahoana herijika avy amin'ny alalan'ny masoandro ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ilay orinasa iraisam-pirenena Panasonic niaraka tamin'ny fondation OPEP. Vokatry ny fiara-miasa eo amin'ity ministera ity sy ny UNESCO moa no fanolorana zao fanomezana izao. Nanolotra takelaka azahoana herijika avy amin'ny alalan'ny masoandro ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ilay orinasa iraisam-pirenena Panasonic niaraka tamin'ny fondation OPEP. Vokatry ny fiara-miasa eo amin'ity ministera ity sy ny UNESCO izany fanolorana fitaovana raitra izany ary tafiditra indrindra ao anatin'ilay tetikasa OFID na Fondation Internationale pour le Développement izay amaty sy herinaratra azo amin'ny alalan'ny masoandro sekoly misy 520 any amin'ireo tontolo ambanivohitra manerana ny Madagasikara. Ari mahitsy akasina tamarena zao dia ny manakasina dia tsy misy ka io zany mahitsy misy isan'ireo firenena misy 80 ny safidina i Madagasikara anatanterahana ity tetikasa famatsiana herinaratra azo avy amin'ny masoandro ho an'ny sekoly ity. Narahana fanolorana fitaovana serasera be fandraisana toy ny internet ihany koa izao ho lanonana izao.